Coucou Tawana, coucou Tawoli. Voavy nanasa loha de misy zavatra tiako zaraina aminareo. Tanareo amin'ny fiainana zany feno zavatra be dehibe, tena hoe feno zavatra be dehibe afaka manjoanao sy tsy manjoanao sy ny tariny lava be le izy. Fa raha nareo no te succès amin'ny fiainana, hoe maninona kakinareo hoe tsy resaka hoe état physique fotsiny raha zany hoe ny olona bokosy rehetrarehetra manan-karena daholo, fa resaka état d'esprit. Raha nareo no te hanan-karena de manana an'izay état d'esprit manan-karena zay, manana an'izay état d'esprit ana gagnant zay, manana an'izay état d'esprit ny olona mandroso zay, de manan-karena nareo. Fa raha nareo mieritreritra ny tenanareo hoe tsisy dikany de tsisy dikany foana. Coucou Promax, coucou, hello Taola, coucou Stéphanie Aurélia, coucou Ralinda Yani, coucou Ensu, coucou Suzy, coucou Fecha, coucou Jessica Scott, coucou Moza, coucou Pourri. Nasino saka agasolo maso fa vizavizana indray io zay va vao avy nakadosy io de ito mbo fandrina de j'en étais où de zahako mantsy mamakimaky nareo fa alohan'ny matoriny sady mamaky boky. C'est important de lire aussi, ny tsy maintsy hoe mamaky boky na ohatry zany rehefa c'est important satria de mamaky boky tsy mamaky isan'andro 15 minutes zavatra hoe sarotra be tsy hainareo ny dikany hoe inona ny dikany io tsy fantatra nareo. Moi je prends toujours des textes philosophiques, misy fotoana foana zany za na texte c'est plutôt des fois c'est juridique azonareo, des fois c'est des domaines que je comprends même pas, mais il faut que mon cerveau mila ny mietsiketsika sy miasa le cerveau. De ça quoi taloha ny livre de chevet quoi, l'art de la guerre de Sun Tzu. So ny fa ny livre de chevet quoi amizao de c'est la clé de la maîtrise de Charles Hanel. C'est ça mon livre de chevet en ce moment. Ty boky ty tanareo, je sais plus quel rappeur fait maty les bandes kely rappeur zay no conseiller anazy tamin'ny fanina hoe la ozy izany mamaky la clé de la maîtrise. Fa ty zany boky en anglais de base, mais il y a une version française maintenant traduisen'jareo en français. Ty boky ty tsy omena ny olona rehetrarehetra. Ty boky ty tsy tenena amin'ny olona rehetrarehetra koa rehefa manomboka manao école supérieure nareo faut manana ty pas n'importe dans quelle école koa, tsy n'importe école inona koa le izy fa sao ianao nanao EDEX, nanao ESSEC, nanao HEC, sa nanao Oxford, sa nanao an'izay zavatra rehetrarehetra. Non, c'est pas un book panafricain, mais c'est un book, c'est un livre qu'il faut connaître. Raha nareo te ho hiakatra amin'ny farany ambony amin'ny zavatra, c'est art de vie. Art de vie. Mbola nampidirin-jareo de tsy haiko hoe ahoana nitsoaka hono izy de rehefa treo de nason'jareo tratran'jareo tena ampidiriny tsy efa men'jareo rongony ve zay, tsy efa ampitehany ve zay raha iongo zao. Ny mampalahelo anahy fotsiny le ray aman-dreny mieritreritra hoe zay no mety, fa tsy zay no mety, tsy zay no mety amin'ny raha iongo. Fantatra anareo tsara, fantatry ny rehetrarehetra hoe inona no fandehany raha ohatra hoe any Madagascar, surtout ampidirana amin'ny hôpitaly aty Andafera, ampidirana hôpital psychiatrique zany mila décision be dehibe zay vao miditra, fa tsy miditra ohatr'izao amin'izao. Fa mila suivi, mila jeren'ny psychologue, mila jeren'ny psychiatre, mila ina moa tiako teneny, mila suivi ngeza be zany vao tafiditra anatin'ireny hôpitaly reny.
ny aty andafy nefa jereo fanampotenanareo an'le olona tsy marary akoriny enjana be ne zany bonsoir ndry tsy maty amin'ny taona ty indry vao miresaka ndry mihitsy ny za io hoe aizakala tsy nanao direct vao na maty za de tonga de io ndry coucou Tahirtion coucou ndry cœur sur toi mon amour salut Nicole ianao inona hoe akiny titre ny mpanoratra an'ilay boky alors ny titre c'est la clé de la maîtrise de mpanoratra anazy Charles F Hanel Hanel de c'est une version française c'est une traduction en fait fa ty zany no mpianatry ny arivarita rehetrarehetra mamaky an'ity daholo ty boky ty ao anatin'ity ty boky ty tsy hoe vakina d'une traite fa vakina hoe une semaine maka précepte anankiray na roa za koa raha indraindray ao une semaine maka phrase roa na telo na efatra fotsiny ao anatiny tanareo ohatra hoe en une semaine ça maka fotsiny hoe le fait que plus on a plus on reçoit est vrai sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une plus grande perte. De mila eritreretiko zay hoe inona ny tian'le auteur tenenina amin'izay azonareo ny tiako tenena boky mampieritreritra zany izy ty fa za koa maka phrase anankiroa na telo isan'andro vakiko de eritreretiko hoe inona ny tiany tenenina ao anatiny ao c'est la première partie et tout de mila jerena tsy mila vakina d'une traite le izy fa vakina tsikelikely de mila dinihana tsikelikely de mila appliquena ao anatin'ny fiainanao anatin'ny dans une journée hoe inona no zavatra ny tian'le auteur transmetevana de inona ny zavatra azoko amin'izay fa ny zavatra ny en globalité zany ty boky ty mampianatra anao hoe mampiakatra ny esprit anao satria tsy ny vatanao mihitsiny tsy ny aspect anao physique mihitsiny mahatonga anao makaiza fa ny esprit anao mahatonga anao hoe za ty lasa mpanankarena be ty za ty lasa manao an'izao za ty lasa manao an'izao c'est du développement personnel fa efa nigadraina ihany zany miditra any amin'ny hôpital zany efa namanigadra ihany vao may arapira aleko gadra avec toute ma conscience ny mpigadrana totray gadra amin'ny hôpitaly mila mampiasa ny atodoany zany c'est important tena important be zany teneniko anareo zany tena c'est important même de prier en société si vous voulez raha ohatra nareo ohatra zao hoe nianatra nefa tsy namaky boky fa tsisy connaissance générale tsisy connaissance personnelle de vous comptez pas ataon'ny olona fotsiny nareo à exécution na de mifaizanareo raha makaiza il faut savoir parler en société zay ny teneniko anareo de ny important il faut s'instruire ny cerveau ny gymnastique du cerveau miaro anareo amin'ny zavatra be de be koa aretina senila rehefa ohatra sao hoe miantitra nareo de miaro anareo amin'izay le izy miaro aminareo amin'ny zavatra be de be ny famakina boky sy ny fieritreretana za koa rehefa ohatra zao hoe manao zavatra hoe mampiasa cerveau zay za tena minakanina be fa tsy mba matavy zany satria maninona satria mila sakafo ny cerveau de mila sakafo dans tous les sens tsy maintsy il faut l'alimenter avec la lecture et tout ça coucou Bobby coucou Mama coucou Berto réveilleko be lesy ny moral anao reneny mila tanareo c'est pas anodin aussi raha ohatra za miteny anareo hoe ndana mivakio ny l'art de la guerre na hoe ndana vakio la clé de la maîtrise après je vous dire va aller lire Power et tous ces choses là de la loi du pouvoir et les 48 là ou je sais plus combien de lois du pouvoir si zavatra anodin zany meko anareo zany fa zavatra apiakatra anareo isitona anareo any amin'ny farany ambony de rehefa misitona anareo amin'ny farany ambony de tsy ambantsony moral azonareo ny tiako tenenina de fantatranareo hoe izy nareo
De raha nareo ny ady amin'ny zoanareo de fantatra anareo aiza ny aleanareo inona ny ataonareo. Coupe-nareo c'est jamais quelque chose d'anodin que je distribue là. Les 48 lois du pouvoir. Power. Donc, voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. De tsy mila hoe fanambanina tena na ohatra zany fa zavatra c'est important zany hoe mamaky boky zany reo zanako reo zanako là Théo lui il a lu très 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 tôt 300 izy de vana namaky teny. Ny zanako izy roa normal Luluc sarotrarotra ihany fa izy c'est un sportif donc samy manana ny intelligence daholo ny ankizy fa ny zanako reo tsy maintsy mamaky boky. Tsy maintsy mamaky boky satria c'est important. Tena hoe important aleko raha ndrareo mbola mamaky boky toy izay hoe alefako mijery télé zany. C'est mila discipline le izy fa aleko le zaza mamaky boky ao amin'ny chambrany ao toy izay mandeha mijery télé sy ny tariny. Za tena mba te tafamindry sur MP Cynthia Randry fa tena tsy tafiditra tena anao fotsiny hoe Cynthia ma page là il y a tellement de messages dans ma page que ça quoi raha tsy maharaka an'le izy. Je traite une fois de temps en temps comme ça satria tsy araka aksony et tsy araka Francis koa. Francis des fois il regarde aussi les messages pour voir si c'est important et tout. Mais ça quoi tena tsy maharaka an'le izy satria be de be mandefa na MP ao amin'ny pageko normal fa bonne nuit fa amin'ny pageko amty fa va sur ma page perso Cynthia Randry. Tava-Andriamanitra Eve. Donc zay kokoa inona ndrino ato fatara resaka boky de préparenanareo tsy ho ambanibanindreo fatina karan'ireo tsy ho ambanibaniny fa za tsy ambaniny olona ty boky ty zay ary ampiakatra ny tenanareo tsy anambanimbany ny tenanareo tsony. Voilà zay ny mba misy tsisy PDF io fa tena sont des éditions limitées hoe anna fa tsisy PDF io. Désolé Kevin fa tsisy PDF io. C'est pas cher ça coûte combien? Celui-là il coûte 7 euros, 7,30 €. Il coûte 7,30 €, mais c'est pas cher. Il y a des éditions et tout, mais moi j'ai pris ça là. C'est pas cher, 7,30 €, c'est pas... Luc, il va vouloir dormir dans mon lit, lui. Bonne nuit, Luluc. Bonne nuit. Sanak. Farala, mais... Coucou Angie, coucou. Bonne nuit mon Luluc. Bonne nuit. Je t'aime mon Luluc, tu prépares tes affaires de foot demain. Oui. Tu vas tout faire pour ton équipe. Oui. Yeah. Bisous mon amour. Manao foot ny zanako lahy tadidio zay tadidio raha Luluc. Fa laza be le ry. Tsy hoe zanako fa mahay foot be le bandikely. Hita Bendry fa manana fa madio be ny cœur be sur toi Nadia. Hita Bendry fa manana fa madio be ny fo Bendry. Cœur mon amour, cœur be. Salut Jonathan Erinienne, coucou daholo nareo. Salut mba sur version PDF de ça aura possible. Tena si c'est pour le scanner et tout ça va être difficile. Fa afaka manao jeu ça. Tara loatra ny problème hoe tara zany afaka mandefa anazy sy ny tariny fa afaka manao jeu hoe je vous fais gagner un livre comme ça et tout si vous voulez. On peut faire des jeux comme ça. De scanner ça raha te scanner anao anazy PDF. Fa io tsisy.
J'ai pas vu de version électronique de ce livre-là, en tout cas. Satria za koa mamaky boky. Nareo ohatra zao hoe taloha za quoi, les mandeha métro reny. Et du coup, je lis des livres sur, comment vous dire, c'est sur l'iPad, quoi. Enfin, c'est pas forcément... Moi, j'aime bien le côté... Ny côté touché an'le boky mihitsy, le papier mihitsy mahafinaritra anahy. Inona zany ny ataonareo manolana an'le tranga mahazo de efa mieritreritra mihitsy tsika zao efa mitady vahaolana. Be dia be ny vahaolana immédiat sy aingana fa mila olona masaha. Donc c'est pas forcément la meilleure solution je pense actuellement, mais raha ohatra izy hoe afaka alefa aty de ça c'est la meilleure solution. Afaka alaina atao de tsy mijanona antsony. Ça c'est la meilleure solution. Coucou Ndry miss, coucou Herman. Salut Ndry, tohizo fa milay be le firaisan-kinanao amin'ny zoky Yonks. Tsarina le Rika, c'est tena mieritreritra mihitsy. Je te dis, hein, je cherche, je suis pas toute seule. Zarery no... Ah, c'est coupé. Coupé le izy. Zarery no mieritreritra ny mitady solution ho an'ny Yonks. Fa zay maromaro no mieritreritra mitady solution ho anazy. Fa inona ho any dikany? Gananganareo tsy mahay mandrangitra alika. Za no fataonay anazy tamin'izay mbola kely. Hitanareo ilay ana de tonga de romodromotra be le alika rehefa avy eo de ohatr'izay fanaovanay anazy. Ritsiks. Milay zany e. Tiako be mihitsy ny aki io madame io. Cœur sur toi Alain Beauté. Beauté. Onso Volnerina. Raha tsy mba zafy kokoa. Misy aty adago ve iny? Tsy misy. Fa afaka anaovako jeu fa elaela ihany nareo vao mahazo an'le boky rehefa avy eo satria il faut que je trouve quelqu'un qui va là-bas et qui est zay zany mahasotra anahy an'le izy. Zay tsy anaovako an'le hoe mitondra za hoe za sisy raha zavatra tiako raha de ohatra zao za manao jeu de hoe lokomena. Tout ça, moi j'ai plein de rouge à lèvres, j'ai plein de palettes de maquillage et tout ça. Fa tsy mahita olona mihitsy na mitondra an'le izy ihany, c'est un problème. Fa merci pour le partage. Tsisy io fa ty andafy ihany fa tsy haiko na misy any Madagascar fa raha olona manana an'io je pense que tsy de misy firy fa je sais pas si je vois pas tsisy version PDF. Jereko raha fa tsy mbola nahita version PDF an'ity la clé de la maîtrise ty za. Ianao ve tsy mbola mipetraka taty adako mihitsy fa efa mipetraka. Je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans. 12 ans. 12 ans zany tonga taty. Ary raha maka aty ianao e. Za te haka sary aminao. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Raha za koa ny tsenanareo rehetrarehetra any amin'ny aéroport de mozy izy nareo hoe za lefa any prison ny za Cynthia de za tonga any mihitsiny. Mais c'est voilà. Je sais que je suis sur liste noire là-bas. Eo antenenina tamiko le izy. Satria io fa tsy ana fa tsy voazao fa tamin'ny farany teo za mbola sa nandeha nakany. Fa tsy voazao zany sur liste noire. Fa zany nanao an'le vidéo 8 minutes iny pour éviter certains coups d'état. Taditanareo tamin'ny fotoana ny heure régionale mampianina iny. Mitovy amin'ny norme que le noanao. Milay zany. C'est très bien. Za manana namana mandeha Mada le 19 chérie amin'ny mahazaka entana raha andefa. Ok, je peux faire un jeu si c'est le 19.
Ici, c'est sur Paris, ça, ouais. C'est juste pour un livre. Ouais, Alain, les ou là, c'est ma zone de boucle ici. Et je prendrais, il faut que je commente maintenant. Ça, c'est respirer de l'environnement. Amazon. Donc, il faut que je commente maintenant. Vous pouvez commander sur Amazon ce livre. Dia ianao zany tsy andeha aty intsony raha tsy vitako mandeha makany. Faut pas me sous-estimer. La rehetrarehetra mieritreritra hoe zahako andeha hogadrana dia hoe matahotra. C'est pas ça. Fa il faut pas me sous-estimer amin'izay. Tsy zay mihitsy ny atahora. Za tsy matahotra hoe midina any raha pitsaka za te hidina any dia midina. Fa tsy zay ny problème ako zany. Je suis quelqu'un de très téméraire, hein. Je suis quelqu'un de très téméraire, donc tsy mampatahotra anazy zany. Fa ny après za pakany tous les 2 ans. Isaky ny roa taona za makany Madagasikara fa hatramin'ny de nisy Covid iny de tsy nakany intsony indray noho za. Bonsoir Cynthia, za bandy raha mbola manokatra Facebook koa de tsy maintsy mitante kely ny live-nao. Amin'ny samy malagasy atsika de tsy misalasala za miteny kely aminao hoe tsara de tsara ny fandaharanao tany aloha, tsy dirako manokana amin'ny fanaovanao ny malagasy maro anisa mba hiady amin'ny tsy rariny eto amin'ny firenena. Indrisy somary nosombainao tamin'le rehefa tsy revinao dia miala pour fotsiny fa za koa tsy voatery anaraka an'izay tediavinao. Zay sombako de rehefa revinao de revinao, rehefa tsy revinao de tsy revinao fa za manao resaka lava be ohatra koa za zao leo be. Za courage be na maiky an'le izy efa hitako hoe lava be loatra. De leo be de aleo ianao bloquena. De allez mandeha. Moi j'ai même pas le temps des gens ça va me faire de la morale et tout nefa isarandondro pour mbola izy pour zao mbola mangataka zavatra ty amiko aty. Zanga mona anontany anazy, zanga nahita an'izay page tainy any. Aza mampime. Za mba andefaso an'ilay boky raha misy afaka mitondra. Je vais faire un jeu. Je vais faire un jeu et c'est celui qui va gagner qui va recevoir le livre. Respect kosa aloha ny ho an'ny olona ito amin'ny zavatra ataon'le. Cœur sur vous, tes boky c'est très important. Tsara be la conscience non, merci. Je t'en prie. Tizana, c'est la maîtrise de soi. Tanao za quoi isan'andro dans la journée, je reçois à minima une 50aine d'insultes. Raha ohatra hoe zako ny tena olona tena raha ohatra zako le hitanako le kely adoly tena le hoe mijaly be rehefa tenen'ny olona le fompan'olona sy ny tariny de tsodrao ny fomba filinina koa tsy tsodrao ny fomba fisainako. Zay teneniko anareo hoe la clé c'est la maîtrise de soi. Mila rehetrarehetra mieritreritra hoe rombotra be sa manao an'izao. Sa rehefa manao an'ireny de maneso an'le olona sady ambanibaniko satria zany nefa fombako hatramin'ny mbola kely ambanibaniko atao zahako mihitsy mandrangitra an'le olona de rehefa rangitra iny le olona de faly Zay zany c'est mon plaisir personnel. Je suis désolée raha hoana je suis très honnête. Fa tsy mampaninana anahy mihitsy ny zavatra tenen'olona kala makoleke je dis mais en fait ny zavatra hitako fotsiny hoe isany efa ohatry zany de du coup manenjika olona. Fa raha izany tsotra tsy manenjika olona izy. Tena ilaina any ampiasana iny boky iny. Ilaina tsara ty ça vous apprend beaucoup de choses de la vie. Ary tsy hoe ampiasana fotsiny je parle malgache. Ary tsy hoe fiasana fotsiny fa ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny. Raha ohatra zao hoe ndry hoe te ho tafita amin'ny fiainana, peu importe t'es dans les études etc. Et ben tu sais ça c'est très important. C'est pas pour rien que raha ohatra ndry manao entreprise, c'est pas pour rien que les gens qui font des conseils, toutes les personnes qui font des start-up lisent ce livre là. Na olona mpanao mozika raha mamaky an'ity boky ty rehefa tena fantatra anareo misy zany mahatakatra an'le boky tsara
dia misy tsy atakatra anazy mandrakizay na manana fianarana firy na firy ary. Donc misy atakatra anazy mandrakizay fa ty boky ty zany a mila compréhension a, mila réflexion a, mila an'izao rehetrarehetra fa rehefa azonareo zay dia mandeha tsara amin'ny fiainanareo. Vous pouvez en fait matérialiser tout ce que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'être aussi. C'est très 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 important. C'est la clé de la maîtrise. C'est la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de tout, de l'intérieur et de l'extérieur. Dia ny fangalainareo ahoana na ahoana ny ataoko hoe tonga aty amiko ny harena. C'est tout ça. Dites-vous que la parole c'est de la matérialisation. Rehefa nareo miteny fotsiny dia matérialiser zavatra zay nareo. Mahafinaritra zao manaraka fandaharana ataonao manome conseil tsara dia ny olona tsy ny olona rehetrarehetra ny atakatra anazy a, mais c'est déjà important hoe namaky an'ity na ho indray fotsiny ara tamin'ny fiainana. C'est très important. La clé de la maîtrise de François Fanel. C'est très 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 important. L'art de la guerre, raha nareo manao stratégie politique, manao stratégie économique, manao stratégie de l'art de la guerre, manao stratégie militaire de l'art de la guerre, ça s'apprend à Saint-Cyr, ça s'apprend à HEC, ça s'apprend partout. Dans les grandes écoles, ça même dans les écoles des élites. L'école là manao élite ihany mahafantatra an'izany. Tena molamola be aminah mihitsy raha santatra. Donc zay a ny conseillako anareo, c'est super important. J'ai même envie d'envoyer ça à Jung. Donc c'est super important zany a ny zay mental enjana be zay. Fa raha reo manana zay mental enjana be zay a, tsisy afaka mikitikitika anareo. Peu importe na président de la République io na izy io. Mental anareo enjana zay nareo. Arenao zany ane Cynthia riche en mental, très bien, manohana anao za. Cœur sur toi, cœur à paix sur toi. Any antsika ampanan-karena. Allez amin'ny anina. En fait, il faut ça quoi, zavatra hitako. Moi, j'ai redoublé 2 fois dans ma vie. 2 fois dans ma vie. Sandrinay saute classe, on saute classe, Sandrinay enjana be, sont des gens super intelligents. Moi, j'ai dû travailler 2 fois, 3 fois plus que, vous voyez ou pas? Ça, tu m'as dit, il y en a plus que les autres à fond. Enfin, ça m'a pas tué, non, problème, mais ça m'a appris à avoir une force mentale que je vois pas chez les autres, en fait. Ça dit, hitanareo rehefa zatra miady, zay foana tenen'ny mamanay tamiko ianao izy Cynthia. Tu commences avec des handicaps, c'est pas grave. Mais l'important c'est d'arriver jusqu'au bout et j'ai fait ce que moi j'ai voulu. C'est tiako natao dia nataoko daholo tamin'ny fiainana. Je voulais être politicienne, j'étais devenue politicienne. Je voulais être musicienne, j'étais devenue musicienne. Je voulais être maman, je suis maman. Je voulais être faire en fait ny zavatra rehetrarehetra ny tiako atao rehetrarehetra dia nataoko daholo. C'est comme ça en fait qu'il faut. Enfin, je pense. Voilà. Donc c'est mon mental. Même si je devais travailler 2 fois, 3 fois plus, si tu n'as pas l'innana l'autre. Je voulais être chanteuse, je suis chanteuse. Je suis productrice de musique, je suis productrice de musique. Si zavatra hoe ny obstacle zany haiko foana miala aminy. Satria il faut un mental. Il faut un mental d'athlète. Ny olona manao athlète à haut niveau sy manao zavatra à haut niveau foana comprendre an'izay zavatra zay hoe mental zay mila matanjaka. Fa andanantsika tsirairay avy io dia mamaky io boky io zay te hianatra hanana mental matanjaka. Maninona moa ianao raha mba manao fampianarana kely amin'ny avy amin'ny boky iny isaky ny manao direct? C'est ce que je fais, fa tsy fantatry nareo. C'est ce que je fais, ataoko le izy fa tsy fantatry nareo. Zavatra teneniko le izy fa c'est en fait il faut que ce soit moi en tout cas dans ma façon de percevoir les choses et de prendre les choses et d'apprendre des choses, il faut que ce soit naturel.
dia teneniko anareo isan'andro le izy hitanareo fa manao phrase kely ndraindray reny taloha za manao an'izay foana moa tsy haiko na tadidinareo mba tsy hoe taloha fa à chaque fois je fais des petites phrases de mental kely iny c'est le fait d'apprendre à se maîtriser la maîtrise de soi c'est no hoanina c'est ce que je fais dans toutes mes vidéos dans tout ce que je fais fa nareo fotsiny tsy mahita an'le izy et c'est très bien hoe tsy hitanareo fianarana le izy fa zavatra mampime anareo sy zavatra mahafalifaly anareo foana. Et ça, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus sympa de prendre quelque chose et d'apprendre quelque chose à me fumer, vous avez compris quoi. Tu sais, je mets toujours, en vidéo, mais toujours matière à réfléchir. Il y a toujours matière à réflexion parce que c'est ça en fait. Cœur. Bonsoir, on peut le trouver ici, bien où ici? Alors ici en France, tu es sur Amazon, à la fois partout, dans les librairies, il y en a. Chez ton libraire, tu trouves. Ari Magatika, Ji, Amni, Mi, Boufuka. Oui. Non, enfin, j'ai d'accord, ça fait. Non, oui, il commence à faire froid et tout. J'ai sorti la grosse couette. Et après, il fait 21 degrés dans la chambre. Ary Cynthia ve oatsy tsy mana za manambady ka fa mivadiko manao mofoly za manambady tsara mihitsy ianao rangamilay fa matoa zany tsy hoe tsy tan'olo manao bac fa ny natavo be za de tsy tafiditra tsony le bac de il faut que je vois le bijoutier et tout mais j'ai pas le temps tsy manana fotoana de mitenegny foana hoe iahia de tonga tafiditra ho amiko le bac tafiditra ho amiko le alliance fa tsy mety mahi mihitsy ny tenanay de io de tsisy alliance tsony fa botsina loatra. Mahafinaritra be zany ozy izy mitovy atsika belle gosse na cœur sur toi mon amour cœur sur toi soit velo Arnaud cœur sur toi. Fitiavana rakotiny Irina ianao ve mino an'Andriamanitra aloha za mino an'Andriamanitra angaza Andriamanitra ndre nanary zanary za tsy miondrika amin'Andriamanitra amin'ny vazaha. Manana vaovao momba ny za tena tsy manana mihitsy nefa le izy nitsoaka de hoe naverina tao anatiny tao ny zavatra fantatratsika hoe hoenjana be io ary ny fianakaviany tsy amme tsony vaovao momba anazy. Fantatratsika hoe rehefa tafiditra mily zay de ny zavatra ahina sy ny fahafatesana satria zay ny tetavin'ireo atao. Ny boky tena tadiavako zao de ilay manome conseil pour justement c'est la confiance en soi et la maîtrise de soi. Mino an'Andriamanitra aveo zary ty mino an'Andriamanitra ny gasy Andriamanitra ndre nanary zanary de milo ny tena koa. Ny vadiny aza efa nanao vidéo niaraka taminy. Zay Francis il est très discret. Francis ça manana idéologie zay roa. Il est très discret Francis. Bonne nuit à qui Cynthia, bonne nuit Ndji. Bonne nuit Anila Métis. Bonne nuit Ndji mon amour. Cœur sur toi. Plein de cœur sur toi. Voilà, je vais faire ça à l'approche de Noël là. Trop mampalahelo be. Tena sosotra mihitsy eritreretinareo hoe ça fait depuis qu'il est nampidirina aponjany ny considéreko an'iny no tsy de matory tsara za. Et pourtant je dors très très bien de base. Mais des fois je dors qu'à 3h, 2h du matin à réfléchir à comment le faire sortir de là. Satria ny zavatra tokony tsy natao zany le izy nampidirina. Tokony nampinisitsika rehetrarehetra ny tokony toa hoe aza ampidirina. Fa ny problème ny communication les fianakaviana tena tonga de voavidim-bola pourri. Moi en tout cas c'est comme ça que j'ai perçu ça et tout.
de hitanareo ny fomba gasy hoe fianakaviana ary rehefa miteny hoe zao de izao zany ny tena izy. Non, fianakaviana fantatranareo tsara fa sipakely violen'ny dadatoa na sipakely violen'ny dadafarany tsy ny fianakaviana anelitsa hoe le sipakely mandainga kobonareo fa ohatr'izay fomba ao Madagasikara. Misy an'izany an'ireny zany raha miforce any hoe ao fa nidirany devoly dada am'le fivavahana donc efa fantatratsika eo fa fomba an zareo io hoe manala baraka ianao ve reny dia andeha hanala baraka ny tena hanala baraka ny zanakao rehefa miasa ho anao mitady vola ho anao. Tsy normal anie zany sa ianao ve miala ny zanakao. Moi en tout cas tsy reviko le fomba ohatr'izay. Après ça je vais pas juger non plus, je suis de l'extérieur. Fa ny soa nataony dia napitika izy anjanany. Taiza teto Abery ianao no mipetraka Taombomiandrosoa. Tsy maintsy manao zavatra ho azy isika mba hahazoana ilay vaovao. En fait, il y a plusieurs façons. Mila manao manifestation. Raha nareo mavita manao manifestation alohan'ny hôpitaly eo ianareo be dia be manao manifestation alohan'ny hôpitaly eo de afaka hoe miala avoaka tao iongsa. Hitanareo nanavotana amin'ny Britney Spears satria mifanina amin'ny Britney Spears lazana fahadalana Britney Spears nangalariny ray aman-dreniny daholo ny harena amin'ny Britney Spears nangalariny rahavaviny daholo ny harenany natao produit fotsiny forcena mira forcena an'izao Britney Spears satria sous tutelle ny dadany de ny fanina ny Britney Spears no tonga isan'andro manao manifestation alohan'ny trano Britney Spears nandritry ny 15 ans à 20 ans. Tseretinareo hoe tamin'izy ireny kick volo iny kakasany volo iny tamin'ny 2001 sa tamin'ny 2000 firy iny tsy 2001 sa 2002 le kakasany iny ny volony de hatramin'iny no izy sous tutelle ny dadany de ny dadana ny exploité anazy satria nataony dadany fangalana vola de ny fanina ny Britney Spears rehetrarehetra nanao manifestation tsy akitsahatra sur les réseaux, surtout partout eratany zay ny teneniko anareo foana hoe eratany de nareo apotiny manaova manifestation alohan'le hôpitaly isan'andro fa reo mifarany avoaka ny rayons ary mila plus c'est tôt mieux c'est. Dikan'izany hoe zao mafana zao tokony hitsangana daholo ny olona rehetrarehetra. Ny fanina rehetrarehetra tonga eo mitondra pancarte ta asoroteo ny namanay avo ataony namanay avo ataony namanay de mivoaka izy. Ianao miteny président ihany hoe vazaha nefa ianao tena za tena tafahoatra no vazaha satria za mety isopory ary za tsy mivarotra body nazoko taratasy tsy mivarotra ny tanindrazana koa. Zay ny différence anay sy le sarobakolo teneninao io fa ianao io mitonatona neto mivovo eto io na problème anao ale mandeha pory arivo akindindreny ty raha tena tsy akamy reny natao hoe mpamadika de tanareo Sankara ny l'acteur akaiky niany madika anazy meilleur ami any namono anazy nazahoany meilleur ami en place na président napetraky vazaha teo. Tena aza manoratra amin'ny fa adva no mamaly tsy efa izay mitsiny za koa raha efa confisqué na ny telefona na ny rehetrarehetra de mody lazana hoe troqué. Efa fantako mitsiny hoe adva fa hitanareo hoe ndrele oata mandefa ny publication de ny fianakaviany taibe ay koa ve ndry pakafia za netim-boan'ny Alter Bridge fa ny concert ny voalohany indrindra tao amin'ny La Boule Noire. Concert ny Alter Bridge voalohany indrindra taty andafy tao amin'ny La Boule Noire
Pigalle. Entre Pigalle et Enfer. Donc, ouais, je suis fan. J'étais aussi à leur concert au Zénith. J'étais aussi au concert de Marc Tremonti. Ah non, mais je suis une grande fan, hein. Et là, je sais pas, vu les derniers albums et tout. Enfin, à chaque fois ils font un concert sur Paris, je suis. Mandé un concert en Charlotte, ça. T'en as les fans de première heure à Rende, c'est pour ça. Fan Charlotte, t'es na simple à payer, hein. Ils sont très 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 sympas. Je suis pote avec Isa Friedman, le guitariste qui joue avec Tremonti sur Facebook. Sur Facebook. Ouais, je suis pote avec lui sur Facebook. T'es une approche bien. Enfin, surtout, Miles c'est Marc. Sans papier. Parce que j'ai connu Creed avec Scary Movie ou Scream. C'est la tête. Fin de main avec Warif. Parce que ouais, voilà. Raha azo atao dia afaka miresaka amiko manokana ve ianao. Tsy ntiarandry. Za mihitsy ky mila manifestation fa ohatrany tsy ataholy tokony manao. Raha ny olona be dia be manao manifestation, surtout la jeunesse qui fait la manifestation pour qu'ils sortent tous les jours, je peux te dire qu'ils en auront marre. Et anjareo koa efa matahotra koa ny problème, anjareo koa matahotra hoe sao dia ahongana ny sasany eo indray dia tsy maintsy hoe ils vont se plier à votre volonté parce que la jeunesse est incontrôlable. Dia tsy maintsy avoaka ny raha iongotra. Zao zany ny zareo matahotra, ny gouvernement matahotra, ny vahoaka matahotra. Tadidiova ny zavatra plus dangereux indrindra eran-tany tsy manifestation en CDs fa manifestation en jeunesse. Rehefa en jeunesse mivoaka any amin'ny la rue dia efa fantatra anjareo hoe tsy matahotra reny, tsy matahotra ny ho faty reny tsy matahotra ininona satria manina tsisy zanaka, tsisy fanakaviana arovana, fa c'est leur idéologie qui les porte. Dia dangereux be Andry Rajoelina. Zay mahatonga ny raha iongotra na ampidirina tao anatin'ny hôpital psychiatrisy reny resaka hoe arrestation déguisée reny avec la complicité de Lewata dia complicité Andray Aman-dreny ny iongotra satria fatahorana sasany fatahorana ny veriny antere tadidiva dia iongotra ny famaly tamin'ny Big MG. Dia raha nareo mifana ny iongotra sy tia ny iongotra dia aza mijery an'ilay concert an'ilay Big MG mandrakizay tsony. Satria reny anisan'ny élément déclencheur napitika izo anazy. C'est tout. Il faut prendre des cons, il faut prendre des... mila maka ny cons sy mila maka ny zavatra conviction zany. Fa ny jeunesse zany ny zavatra tsy hain'ny politicianina eran-tany maîtrisena. Satria ny jeunesse ils ont cette idéologie là, zareo manana an'izay finiavana zay tsy ananan'olona tsony. Tu sais, je sais pas, Naruto, est-ce que vous êtes fan de Naruto? Ça, moi, je suis super fan de Naruto avant la guerre et tout. Alohan'izy le mbola miresaka eo amin'ny latabatra les 5 kake. Dia ozy isany dia misy an'le antitra be le tonga dia mefia foana mefia amin'ny olona dia ozy isany karaha hoe fa oviana ianao nanariny idéologie anao. C'est une question très pertinente ary très intelligente satria izy manontany an'iny hoe ianao ne zany efa tsy manana an'izay intégrité anao zay tsony. Dia ny olona rehefa lehibe tsy manana an'izay intégrité zay tsony fa ny jeunesse manana an'izay intégrité zay, manana an'izay idéologie zay, manana an'izay zavatra zay tsy ananan'ny olona antitra, tsy ananan'ireo mpitondra reo, tsy ananan'ireo Rajoelina, tsy ananan'ny Letsay,
tsy ananan'ireo rehetrarehetra ireo. Donc voilà, de mandehana eo fa atahoran'ny zareo nareo. Raha nareo ny be dia be tonga eo amin'ny be felan-tanana hoe avoay ao ionks, de miteny anareo fa avoaka ionks, satria matahoatra ny dérapage jeunesse. Raha nareo no nahita ny répression en jeunesse rehefa manao anina enjana ataon'zareo enjakenjana be, satria ny jeunesse c'est la masse la plus imprévisible et la plus intelligente. Zay nareo ny olona hitanareo reny antitra reny eo amin'ny teny tondrona be jeune de tondrona be. Non, c'est pas que tsy tondrona nareo, le antitra tsy matakatra ny zavatra teneninareo tsony satria efa batiny zavatra ratsy ataony isan'andro. C'est ça la différence. Tena problème aloha Madagasikara tsy misy mahasamijoro ny tanora na tanora mba te hivoaka ivelany hiasa tsy tafavoaka ka mila manao manifestation nareo, mila mino ny tenanareo nareo, fa fantatry nareo rehetrarehetra fa olona tsisy ilana azy daholo Zay moi quand j'étais plus jeune nanontaniana hoe inona no tianao ny carrière-nao ve sa namanao. Et moi, avec conviction, c'était mes amis. Et je suis restée sur ça. C'est en grandissant que j'ai dit, ah purée, j'aurais dû lâcher mes copines et tout. Je serais une grande star maintenant. Mais tam'zany tena nino mihitsy hoe le namana tena namana. Et c'est vrai que mes amis, c'était des amis. Tsy mamadika, tsy maninona, on a fait les 400 coups ensemble. J'ai mes amis du collège sont toujours mes amis. Maintenant, za efa miteraka efa mananjaka io mbola namako avy any amin'ny collège no namako amin'izao. Voyez ou pas? Rehefa tena namana zany de tena namana hatramin'ny farany. Atao voatra ny Black Lives Matters, Free Youngs. Za isan'andro mihitsy na manao hoe Free Youngs. Bonne soirée ma belle, bonne soirée à Soafelo Arnaud, bonne soirée Indien. À toi belle gosse, cœur sur toi mon amour, cœur bé sur toi. De zay no conseillako anareo raha en fait le izy nampidirina nefa trop tard ozy izy sasany fa za miteny hoe afaka asorina foana izy fa manao manifestation alohan'ny hôpitaly isan'andro na anankiray nareo na roa na telo eo isan'andro avoa iongs avy eo iongs tsy vous relayer na nareo rehetrarehetra mihitsy miara-mandeha tonga de miara-mirona amin'ny sabotsy hoe avoa tao iongs de tsy maintsy reo matahotra, reo ambony reo matahotra, reo nefa matahotra, efa matahotra vahoaka tsy haiko manina mbola matahotra anazy efa matahotra vahoaka, efa tsy tia vahoaka, efa 9 personnes sur 10 efa mandoa anazy. Ahoana ny avis de recherche, c'est pas étonnant. Rehefa tsy tiany zareo de tsy maintsy hoe recherchena foana de lasana fa nanodim-boly lasana fa zao hoe tena coupé ny intestin. Manapatsilay koa kely asa mihitsy tena tsy kely asa mihitsy c'est même pas étonnant. Asina an'izao rehetrarehetra c'est pas étonnant. Tsy matetra tsony le zavatra ataon'zareo. C'est dommage mais mbola sarotra ny lavitra. Même les moyens et tout, c'est moyens raha nareo manana imagination. C'est le pavé, c'est les papiers, ce sont les livres, ce sont les cigarettes, ce sont les briquets. Coupenareo. Si tu es une personne intelligente, fa mba afaka tsy miteny ratsy tsony ve. Hainao, tena tsy haiko mihitsy le tsy miteny ratsy ndraindray. Raha zahako tsy de tavina hoe tsy titiana en page que de oui, peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, c'est zany fa nareo jeunesse nareo no mahafaka ny Madagasikara. Tsy reo antitra be reo efa hitanareo tsara ny antony no malositra. Fa nareo tanora no mavita nareo tanora misaina. N'oubliez jamais fa hoe manana ny intelligence nareo. Na de lasana fa hoe tsy manana niveau sasany hoe manana niveau d'instruction na T3. C'est pas le fait que ton niveau d'instruction no ary amin'ny farany ambany ariko ianao tondrona. Tsisy idirany mihitsy ny fahaizana, ny intelligence sociale sy ny intelligence instruction.
tokony mihetsika deny zao, tena tokony mihetsika deny zao nareo, tokony manao manifestation, tokony mitondra, tokony mitsangana, ary tokony mahasahy tadidio tsara fa tamin'izy le Big NG sy le isy Yongsa niady tamin'ireny de le Wada tsy nihetsika mihitsiny mifakahazo amin'ny Big MG izy vous avez compris tsy fantatrao ve efa ataony zareo an'izany sérieux. Tena mila mihetsika deny zao en fait ny zoantsika nefa potehany zareo. Efa niteneko anareo io hoe ny zavatra tediavina antsika hoe de hitanareo le an'ny perpétro reny de ao anatina réserve zavatra expérimental mivazana io c'est pour ça que j'ai jamais adhéré na zavatra de bonne intention ny zavatra ataon'ny perpétro tsy miadhéré amin'ny zavatra io satria manidy olona anaty cage. Et ça, j'aime pas. Maro le ankizy mba te hisay andafy zoky fa resaka taratasy problème maro be mitarena mampalaibe en fait. Noho le andro rajoelana apidina ny tantsika ry amin'ny farany ambany tsy afaka tsy afahantsika mivoaka maka ty andafy. Eritreritindry hoe ny loi sur l'immigration ty andafy c'est un grand boulevard. Ndry vao tonga aty fotsiny de raha ndry mananasa hoe CDI de tonga ndry de mahazo carte de séjour anao zany carte de séjour anao zany c'est très important satria afahandry miasa iny, afahandry mijaly iny, afahandry micirculer iny de afahandry manao regroupement familial iny rehefa aveo rehefa aobody zao manana carte d'identité afaka any andrina même carte de afaka any andry mipetraka aty ny zanakindry. N'oublie pas que le droit du sol est toujours présent. Et en fait, un problème bloqué ny zareo any potiny any zany bloqué ny zareo any Madagascar misy hoe tsy avela mivoaka amin'ny malagasy fa aleo potehana satria efa atao grand boulevard ny aty andafy. C'est tout. Ny voana atao zany ny sarotra fa rehefa aveo de rehefa tonga aty de lasa mora ny fahazoanao taratasy. Zay. Donc, la loi sur l'immigration, là, ils ont fait sur les Sénats, c'est ça, ils sont tous revenus sur ce qu'il faut. Après la commission, une commission décidée à la fin, ils vont passer à la ZN, ils vont voter, après c'est bon. Nous l'arrêtons, c'est pour ça que le problème, c'est pour ça qu'on bloque un charo. Zay. Donc, par rapport à Young, franchement, on essaie de trouver une solution avec les potes ici. C'est une solution. Mila mitady solution mihitsy zay aty fa ny zavatra tena hoe mety indrindra de manaova manifestation eo alohan'ny hôpital be Felatanana. Manaova manifestation hoe free Yongs, avo atao Yongs, avo atao Yongs, avo atao Yongs. Asoivy tapasy jerinareo tsara. Fa rehefa nareo no masamy teny, masamy mampiakatra ny feonareo, ny zareo matahotra. De tsy maintsy avoaka ny ra Yongs. Tsy maintsy avoaka ny io. Satria atahotra izy hoe tsy isy problème amin'ny investiture. De c'est maintenant. C'est pas hoe miandry sabotsy sabotsy zany efa trop tard. Fa raha anao zavatra nareo de c'est maintenant. Raha pitsony apitsy ihany de manaova an'izay. Tsangana de makany eny be Felatanana de avo atao Yongs. Station eny satria ndrareo matahotra raha ohatra hoe le 9 zany de misy matahotra hoe tsy tafakatra président, tsy afaka manao investiture, tout ça fa zao no zao raha nareo no te hanala anazy ao anatin'ny kizony ao de zao nareo no mihetsika. Le 9 zany ça va être beaucoup plus dangereux que maintenant, que rapitso na raha afaka pitso. Ho sarotra be raha rapitso na raha afaka pitso nareo ny andeha hanao manifestation satria ndrareo efa matahotra so de isy ihany eo. Kobinareo. Tsy misy olona avy any dako fantatrindry afaka
manampy andry zareo any manomboka an'ilay manifestation. Io aloha faty za tena hoe bandy botoboto. Io ohatran'io sareny ny ilaina mitarika an'io mihetsika. Efa vita ny C10 sy ny C11 efa tsy jereo tsaka tsy mihetsika porony zareo hoe fantatra ny zareo hoe nasiana arrestation raha iongs, fantatra ny zareo hoe jeunesse ny eo nefa ny zareo nisy nihetsika venany anankiray ara. Satria ny zareo efa mitetika en place la ministra de tsy mihetsika ntsony hanavitra ny jeunesse. Zay ny akabeazan'ny C10 eo jerenareo tsara fa tafiakatra ministra na conseiller na ambassadeur na mahazo ny place-ny daholo ireo. Zay mahatonga anazy tsy nihetsika raha tianareo ho fantatra. Fa zay mangataka ny jeunesse rehetrarehetra makanaiza eny amin'ny be felatanana de asay voasorony tao. Asay voasorony tao avoakany tao iongs. De raha ohatra iongs tsy te hipetraka ao amin'ny ray aman-dreny ao de on va trouver une solution. Efa noteneniko zay de aza mipetraka ao. Oui, tsika manjaka ny tanitsika. On va créer un mouvement. Madagascar manjaka. Malagasy no manjaka. Donc izay bonne soirée daholo nareo Clé de la maîtrise. C'est très important. Avoya ndana manao manifestation rapitso na rafakapitso. Rapitso c'est le plus judicieux de rapitso. Ndana manao manifestation de anga exige ivoaka ionsa fa tsy place niany. Mila jeunesse ohatr'izany miteny zavatra tsy mety eto en Madagascar ao. Tsy place niany. Donc avoaitany izy. Tsofoka rano ndry malala. Za aloha mbola tsy manana an'le sagesse tsoka hitso-drano andry fa tsofoka rano ndry ameko andry daholo ny heriko. De mitsangana daholo nareo tsirairay hafa mandeha any. De eo be felatanana eo c'est pas raha sabotsy nareo miandran'io lazany fa hoe mpanakorotana tanindrazana fa raha nareo mandeha zao de tsy afaka miteny hoe mpanakorotana tanindrazana nareo satria ny iza moa tiako tenenina iongs no tianareo avoaka tao. Tes 5 livres préférés, merci et bonne soirée ma belle. J'ai des livres inavoués que j'adore. Alors, mes 5 livres préférés. J'ai commencé par... quels sont mes livres préférés en ce moment? J'aime bien la clé de la maîtrise. Ça, j'aime bien. Power aussi. Les 48 lois du pouvoir. En ce moment, L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est un de mes livres de chevet. Je l'ai prêté à quelqu'un, du coup je ne le retrouve plus, mais j'ai prêté à mon cousin. Et j'ai des livres inavoués. Le blé en herbe de Colette. Ça, c'était un de mes livres de chevet. Découvrir la réalité. Donc, c'était sympa, le blé en herbe de Colette et tout. Et j'aime bien Marcel Pagnol. Le château de ma mère, la gloire de mon père et tout ça. D'ailleurs, c'est un des livres que j'ai demandé à mon fils de lire en premier. Il faut nanomboka hoe nanomboka mamaky teny mamoka mamaky teny teo de c'est ça qu'il a lu. Après, j'aime bien Victor Hugo. Enfin, faut fantako hoe c'est pas quelqu'un de bien pour les panafricanistes et tout. C'est quelqu'un qui a fait que la lutte du noir soit aussi... Tu sais, il fait partie des siècles de lumière. Et ça fait qu'on a régressé.
d'essayer si tu as quoi. Par contre, sur le niveau social et national, social, il est bon. Enfin, j'aime bien, par exemple, Les Misérables de Victor Hugo, j'adore. Et j'aime bien aussi Zola. La bête humaine, Germinal, surtout les scènes de sexe sale. Ah, c'est rigolo, hein. Et non, non, j'ai plein de livres que j'adore, en fait. J'ai beaucoup de livres. Il y a un auteur que je ne supporte pas, c'est Molière. Je le supporte pas. Pourtant, j'ai étudié beaucoup de ses œuvres aussi, mais je supporte pas celui-là, là. Enfin, Madame Banbani, bourgeois, Madame Banbani, je l'aime pas du tout. Tanaro, après, c'est le côté aristocrate. Et après, tu vois aussi, c'est la vie en société, justement. La Tanaro, c'est les parvenus, là. Ils sont jamais bien vus par les gens qui sont vraiment de la noblesse, etc. Même si au niveau, ça noble, ça, c'est quelqu'un avec un nom à particules. T'es là, Martin de je sais pas quoi. Martin de Sousa ou un truc de genre là. Moi, ça, c'est trop des Espagnols. C'est Martin de Jacques par exemple. Nous, bourgeoise peut-être. T'es une reine ou noble. Non, même pas. Reine. Non, non, reine ou bourgeois. T'es une reine noble. T'es na tombe à anaran, nom de famille. Des reines, c'est même pas bien reçu dans la société. Ici, quand tu es dans la haute société, tu roules dans les hautes sphères, tu comprends ça très, très, très vite. Moi, en tout cas, j'étais à l'école qu'avec des gens comme ça, donc je comprends, je vois. Sinon, donc, j'aime pas trop Molière. Ça, je l'aime pas du tout, même. T'es obligé de lire ses œuvres. Ah, mais j'aime pas du tout. Pourtant, tu vois, je prends toujours des références et tout. Je fais toujours des références, soit aux bourgeois gentilshommes, soit aux femmes savantes et tout ça. Mais pourtant, tu vois, j'aime pas trop Molière non plus. Après, j'aime bien aussi des livres contemporains. J'aime bien aussi des livres fantastiques. Par contre, les livres fantastiques, c'est marrant, je retiens jamais le nom des auteurs. Bon, j'ai lu L'Épouvanteur, par exemple, je sais même plus qui est l'auteur. Sauf Game of Thrones, R.R. Martins. Voilà. Non, non, j'ai plein de livres que j'aime bien. Hein. J'aime bien lire. Hein. En fin de compte, c'était Timon Mac. Pourquoi ça, Timon Mac? Voilà. Après, les livres qui m'ont le plus fait chier au monde. J'hésite entre les essais de Montaigne et des confessions de Rousseau. Lol. Et j'aime bien. Après, mes auteurs préférés, après, les gens vont dire que je suis gay, mais c'est pas grave. J'aime bien, au niveau poésie, j'aime bien Rimbaud, Arthur Rimbaud. Déjà, il est très beau. Mais il est très... Enfin, je l'adore. Et il a une fougue que j'adore. Hello, my sister. Hello, you. Hello, KB Master. Donc, voilà. Sinon, voilà. Moi, j'ai beaucoup de livres j'aime beaucoup lire, en fait. Et j'aime bien aussi Mes Duelos à Espagne. J'ai oublié le nom de l'auteur de celui-là aussi. Mais je l'ai mangé aussi ça quand j'étais en terminale. C'est sur l'immigration et tout. Et voilà. J'aime bien Keisha. Par contre, les scènes de... C'est genre, c'est Keisha, mais les scènes de Philélé, là, c'est pas top, hein. c'est pas excitant, c'est rien du tout. C'est pas top du tout, c'est pas sexy. Simba par exemple, le play en air, c'est top, pop, quand même. Colette, ça, j'aime bien.
Et voilà, voilà. Donc, ça y est. Enfin, j'aime bien, j'ai beaucoup de livres que j'aime bien, mais top 5, on va rester sur La gloire de mon père, La clé de la maîtrise, L'art de la guerre, L'art de mon père, Clé de la maîtrise, Power. Et le cinquième, je sais pas. J'en ai plein, mais cinquième, on va rester sur Colette, le blé en herbe de Colette. Voilà, on va faire ça comme top 5. D'ailleurs, il est beau que tu la trouves. Pour Francis, c'est, tu vois, ça, c'est c'est le poster de Britney Spears. Moi, c'était le blé en herbe de Colette. Voilà, chacun son truc. Hein. Ça y est. Bonne soirée, ta Wolnaro. Tenez là. C'est pas pisonaro. Bonne soirée, ta Wolnaro. Tahin'Andriamanitra, tahin rasa, tahin'Izanahary, tahin'Andrinahary, tahin Fanahelo, tahin Fazimba, tahin Tenanareo tsirairay avy a. Ry mpanjaka raha sy mpanjaka vavy zany. Ny taninareo dia taninareo, tsy tanin'olona kafavava, tsy ny taninareo sy ny votre terre nareo no manjaka ao anatin'ny taninareo. Dia anjaka ao. Raha piso manao manifestation aloha be fanatanana io any amin'ny hôpitaly any amoahana ny ongotra. Voilà. C'est moi, bisous, bisous, pétaouane, nareo. Je vous embrasse fort.